antsika ivelona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 43:13 isika, izay milaza hoe hatramin'ny izay dia izany no izy ary miasa tsisy mahasakana ary tsisy marombaka sy eo am-pelantanako. Tenin'Andriamanitra izany no itsika ifampaheresana. Andriamanitra io rehefa miasa eo amin'ny fiainanao dia tsisy mahasakana ary tsy maintsy tanterany izay zavatra kasainy. Raha ny teny izy hoe manana hevitra ivelana anao hitondranao amin'ny fiadanana dia tsy maintsy tanteraka ny atao hoe fiadanana. Saingy misy zavatra mety ho zia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mila tsy maintsy atao hoe en règle ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Mandalo fahoriana maro isika ary mandalo karazana problema mety manoloana anao dia izao ny zavatra teny misoratra masina. Matetika ao amin'iny problemanao iny no kasihan'Andriamanitra ianao ho tonga saina hoe tokony hitodika aminy ary tokony hifona aminy amin'ny zavatra izay mety tsy araka ny sitrapony nataonao. Joba 4:9. Joba 4:9 andininy fady 10 dia milaza hoe ao amin'ny fahorian'ny orana izy no entin'Andriamanitra manokatra ny sofiny mba hananarany azy. Amin'ny fahorian'ny orana no entin'Andriamanitra no sokafana sofiny mba hananarany azy, izany hoe ho tonga amin'ny fibebahana. Dia amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 dia milaza indray izy hoe raha mihaino tsara izy dia ho lany amin'ny fiadanana ny androny ary amin'ny fifaliana ny taonany rehetra, amin'ny fahafinaretana ny taonany rehetra. Rehefa manalo amin'ny tompo mahafinaritra ny mandeha amin'izany. Indraindray tsika olombelona rehefa mahita hoe ratsy ny zavatra lalovantsika dia mihevitra foana hoe Andriamanitra no tia manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika. Kanefa tsy izay ny fihevitr'Andriamanitra. Fihevitr'Andriamanitra dia eo amin'ny fiainanao dia Jeremia 2:1-2 dia milaza hoe ho faly aho hozy izy, ho faly asoa azy aho hozy izy, ary amboly azy amin'ity tany ity fa tsy hanongotra azy, asozy amin'ny foky rehetra sy fanahiko rehetra. Fa izay le izy hoe mila zany zaseanao, tsy mijery ny zavatra manodidina fa mila mitodika amin'Andriamanitra. Mety ny problemanao mavesatra mitavovona be ary mety mieritreritra mihitsy ny manodidina anao hoe efa izay ny momba anao, efa tena hoe raraka be anao. Mety marina izany raha ny fijerin'olombelona, fa fijerin'Andriamanitra ho fiatombohan'ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao ny zavatra manavesatra lalovanao eo. Hoy ny teny misaotra ranomasina ao Joba 5:7 hoe na dia kely ary ny fiatombohanao dia ho lehibe ny fihavananao. Fa ny tian'Andriamanitra dia izao hoe aza mieritreritra ny misaintsaina ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa tsy ho fantatrao mihitsy izany. Fa tsy tian'Andriamanitra ataonao dia hoe mipetra tsara. Ahoana ozy izy any amin'ny Salamy 7:7 dia milaza hoe mitombena tsara miandry an'i Jehovah ary manantena azy. Eo amin'ny mafanantenana azy dia tsy mamisavisa ny zavatra ataony. Satria tsy ho fantatsika mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra araka ny mpitoloteny 2:5 dia milaza hoe tahaka tsy fahafantaranareo ny fitombon'ny taonan'ny zaza ao an-kibon'ny vehivavy bevoka, tahaka izay koa tsy hamantaranareo ny fiasan'Andriamanitra. Tahaka tsy fahafantaranareo ny rivotra izay mitsoka hozy izy renareo ny feony fa tsy fantatrareo na avy any ndrefana na avy any tsinanana. Rehefa manalo amin'ny tompo zavatra tokana ny tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Mila mandini-teny zaseanao dia manantona azy manoloana ny olantsika dia mifona aminy amin'ny zavatra izay mety tsy fantatsika. Satria rehefa tanteraka izay araka ny teniny teo dia ahoana moa natanteran'izany atao hoe ho lany amin'ny fahafinaretana ny taonany. Ny dikan'izany dia izao hoe ho tahiana zany ianao satria ianao mandeha tsara ary mihaino ary mankatoa araka volazan'ny Deutéronomia 28:1-5 hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra anao ka mankatoa azy amin'ity
dia hotahina ianao ao atokantranonao, hotahina ianao voky ny trano, hotahina ihany koa ianao any amin'ny toeram-piasanao araka ny voalazany hoe any an-tsaha. Ary zay zavatra zany dia tsy ianao no mitady an'ilay fitahiana, fa fitahiana no manaraka anao araka ny ohabolana toko 7:25 hoe eo amin'ny lohan'ny marina ny fitahiana. Rehefa mahalala amin'ny tompo, ary rehefa Andriamanitra no mitahy dia tanteraka mihitsy ilay hoe hevitra iverany dia eo amin'ny fiadanana ho lany amin'ny fiafinaretana ny taonany. Ozy izy any amin'ny Nomery toko 3:20 any, rehefa mitahy izy tsy mahasakana izany satria asan'Andriamanitra no fitahinanao, fa tsy tokony hijery akaviakavanana ianao fa zay dia ho tononoka anao satria te hitahanao Andriamanitra, te hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Marina mety efa potika ny fiainanao teo aloha, mety efa tsy nisy intsony ny fanantenanao, fa androany te hanonona ny fitahiana feno eo amin'ny fiainanao. Ozy Jehova zay hoe rehefa zay zany no izy, ianao mahita an'ilay fampitehana dia onerany araka ny Joela toko 2:5 hoe onerako ozy izy ny taona rehetra lany valala. Zany hoe zay rehetra varavarana niditra eo amin'ny fiainanao hovahan'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao manaiky ary manantona azy manadio anao dia zay no fampahirezana fohy ho tononoka anao ny fiadanan'ny tompo ary zay rehetra ny kasain'Andriamanitra ataonao dia nitondra fiadanana ho tanteraka aminao manomboka androany ny anaran'i Jesosy. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany.